Mbola vaovao mifandraika amin'izay raharaha fitsarana izay, sarotra ny dingana fitoriana filoham-pirenena eo anivon'ny Haute Cour de Justice. Betsaka ny pitsopitsony tsy maintsy lalovana amin'ny fanenjehana raha ny volavolan-dalàna fehizoro aotra 7 bara 14 mikasika ny fananganana ny Haute Cour de Justice. Sarotra ny dingana ary sarotra ny anatanterahana fitoriana ny filoham-pirenena raha voalaza amin'ny volavolan-dalàna fehizoro aotra 7 momba ny fananganana ny Haute Cour de Justice. Ny mpifidina indray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena no afaka mametraka ny fitoriana filoham-pirenena, kanefa dia tsy azo raisina ny fitoriana raha tsy nahazo soniana olom-boafidy 700 sy 500 ka ny 500 be ny tanàna, 10 sy olom-bavam-bahoaka, 30 senatera. Tsy avy hatrany dia mandeha ny fitoriana fa misy ny voamera mandinika ny atota taratasy mialohan'ny andehanana eo anivon'ny antenimera-pirenena. Ny voamera izay ahitana mpikambana 13 izay mitsinjara toy izao: 4 solotena avy amin'ny fiadidianan'ny repoblika, 1 avy amin'ny ministeran'ny fitsarana, 4 avy amin'ny parlemanta, ka 2 avy amin'ny antenimera-pirenena, 2 avy amin'ny antenimera-ndoolona ary 2 avy amin'ny fiadidianan'ny prime ministre izay avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Ny voamera no manapaka na azo raisina na tsy ny fitoriana. Raha azo raisina ny fitoriana dia anjaran'ny voamera mamolavola sosikevitra nenjehana amin'ny filoham-pirenena. Atolotra ny antenimera-pirenena ny sosikevitra fanenjehana ary amin'ny alalan'ny sangatanana no nanovana ny fifidianana. Raha lanin'ny roapatelo mpikambana amin'ny antenimera-pirenena voazo tanterahana ny fitsarana amin'ny filoham-pirenena eo anivon'ny Haute Cour de Justice. Raha toka tsy tratra ny roapatelo ny solom-bavam-bahoaka dia mikatona ny raharaha fanenjehana amin'ny filoham-pirenena. Marihana fa androany no nandalo ny asam-boamera teo anivon'ny antenimera-pirenena amin'ny volavolan-dalàna fehizoro aotra 13 sy 14. Ny 12 desambra voadiniana no anatin'ny fivoriana azon'ny be sy maro hatrehana ny volavolan-dalàna momba ity fananganana ny Haute Cour de Justice ity.